Rahabatsika rehetra indray manaraka ny tia fanjara makasika ny toetry ny andro tia am'tia anio ity indrindra moa fa makasika ny tia rivodoza kamanea ity ho an'ny izay indrindra ary no anomboantsika izay vaovao izay kamanea zany efa niditra an-tanety moa izy raha tamin'ny maraina teo raha ho an'ny vaovao farany omenantsika zany hoe tamin'ny manodididina ny tamin'ny folo ora maraina teo zao dia distrikny Vohemara no nisy an'ny Fohibeny zany hoe commune Apitsikina hatramin'izao itenenantsika zao aloha zany dia tsy mihetsika firy ity rivodoza ity zany hoe mbola ao anatin'izay Vohemara izay hatrany no misy an'ny Fohibeny ary dia mbola voatazona loatra eto ny sokajy bisazy zany hoe rivodoza mitondra ny rivotra 300 kilometatra isan'ora ary mitafiditra kosa dia 400 kilometatra isan'ora makasika ny ty rivodoza ity ihany dia tombanana ianatsimo tsikelikely aloha izy raha makasika ny fisotrany ho an'ny amin'ity tontolo andro ity ka hatramin'ny rapitso maraina ary dia raha nitombatomana hatrany aloha dia ho an'izay rapitso zay izy dia mivoaka an-dranomasina any amin'iny analanjorofo iny ao anatin'izay ihany koa araky nitahantsika amin'ny sary moa dia ny apatelony avaratry ny nosy zany dia tafiditra ao anatin'ilay antsontsika hoe mahazo ny filazana makasika ny abetsahany rotsakorana zany mety hatratratra amin'ny 100 milimetatra mahery zany raha ny ao anatin'ray andro ny rotsakorana ho an'ity faritra avaratry ny nosy manontolo iny zany hoe Diana tafiditra, Savao tafiditra, ny Sofia manontolo iny ary mitatra tsikelikely aty amin'ny analanjorofo izay abetsahan'ny rotsakorana izay ao anatin'ny izay ihany koa zany dia tsy misy fiovana ny filazana zay efa nalefa tetoa fa dia mbola tafiditra ao anatin'ny filazana loza mitatao hatrany zany hoe ny miloko mena aloha zany ny faritra Diana sy ny faritra Sava ny filazana miloko mavo kosa indray ho an'ny zay rivodoza izay dia aty amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Ambatosoa no voakasika n'izay zay ny makasika ny rivodoza ity fa ny aty an-dranomasina kosa zany dia tsara hatrany mampatsiahy antsika fa tsy azo atao ny mandrika zany araka zany aty amin'ny motsiraka avaratra andrefana sy avoana trevanosy vokatry ny fisianyity rivodoza ity hatrany ary ihany koa ka hatramin'ny rapitso dia mbola mitandrina hatrany isika mpampiasa ny-dranomasina aty amin'ny avoany atsinanana sy atsimo atsinanana ary ny atsimo satria dia misy ny alondrano ateraky ny avaratra azy aloha ka hatramin'izay rapitso izay zay ny vaovao makasika ny rivodoza omenantsika eo hatrany moa ny vaovao farany makasika an'izay dia misaotra anao nanaraka an'izay dia amin'ny manaraka indray ary veloma to